Salama daholo androany isika dia ndao indray raha ho resahana ny mahakasiky ny fanehoan-kevitry ny apôstôlinareo izay avy any atsimon'ny nosy any. Tsy iza moa izany fa apôstôly Mark Tatandraza izay naneho ny heviny sy ny tsy fahafaliany mahakasika ny toetra ara-politika izay misy amin'izao fotoana izao ary notsindriny mafy tamin'izany moa ny mahakasika any Andriamatoa Mark Ravalomanana sy ireo mpomba azy izay amin'ny tsy fahafenona ny taratasy amin'ny firitsanko fidinina ho ben'ny tanàna izay ka efa niteny sahady Mark Tatandraza tao anatin'izay resadresaka izay nataony izay fa tokony ho atao sesitany Andriamatoa Mark Ravalomanana ho hisatrany sy ireo mpomba azy fa hitady hanakorontana ary raha tsy tanteraka ho izy hatrany ny fifidianana ho ben'ny tanàna dia mangataka ny tenany mba hatao PDS ao bekily ao fa tena tsy zakany intsony ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manaza antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amintsika tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavana ndahoary. Mialoha ny idirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika ny valandresaky ny Mark Tatandraza izay dia ndaolo ho fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Eo amin'ny LGBT tranga tena mahazo azy ireo eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana ary ny manodidina azy ny fanavakavahana sy ny herisetra araky nambaran'ny Balou Rasoanaivo izay filohan'ny ONG Réseau de Madagascar Solidarité LGBT na ORMS LGBT. Maro amin'ireo LGBT no manafina ny fironan'ny ara-pananahana noho ny tahotry ny ho fanarian'ny fianakaviana azy ary maro ny manasokajy azy ireo ho olona marary saina ka nilaza izy ireo fa iharany herisetra sy famingavingana ary fanavakavahana ireo olona lesbienne, gay, bisexuel, transgenre na ny LGBT eny anivon'ny fiarahamonina eny. Eny raha ho an'ny fiarahamonina malagasy manokana aloha hatramin'izao dia tena mbola tsy manaiky loatra an'izay resaka LGBT izay ny fisainan'ny malagasy ny ankamaroany fa mbola vitsikely ny malagasy no manaiky an'izany eny anivon'ny fiarahamonina eny satria na ny olon-dehibe teo aloha aza hoy izy ireo dia tsy niaina tamin'izany fa ianareo taty afara indray no manaraka anjambany amin'izay resaka LGBT izay noho ny fanatontolona isan-karazany izay hita maneran-tany dia avy hatrany miroboka avokoa ireo tanora na lahy na vavy izany. Eo amin'ny resaka harenan-kibon'ny tany indray nanambara ny minisitry ny harenan-kibon'ny tany tamin'iny andro omaly iny tao amin'ny bureaony eny Ampandrinomby fa hisy fitrandrahana goavana roa hosokafana amin'ny taona ho avy. Tafiditra ao anatin'ireo tetikasa ny fitrandrahana fasimainty any Atsimondrefana na Base Toliara tsy maintsy manokatra fitrandrahana goavana toa ireny isika. Na izany aza tsy maintsy jeren'ny fanjakana koa ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny mpitrandraka. Ao anatin'ny 5 taona manaraka dia hisy fitrandrahana salantsalany sy ny vaventy mihisa 20 hosokafana ary efa miasa amin'izany izahay ankehitriny ho isatrany. Tsara ny vokatra azo tamin'ny fametrahana ny zone d'encadrement spécial na GS satria niteraka fanarahan-dalana sy nanome asa ary nampihena ny lafiny tsy fandriampahalemana. Mbola misy GS arivo tokony hapetraka hoy ny ministra Rakotomalala Olivier herin'iray ny hatrany. Midika izany fa hiroborobo arakin'izay nambaran'izay eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana harenan-kibon'ny tany izay raha ho an'i Madagasikara manokana no asiana resaka. Any Ambilobe indray dia namela takaitra goavana tao amin'ny distrikany Ambilobe ny Rivodoza Gamane. Ankoatra ny fahavoazana nahazo ny mponina sy ny fotodrafitrasa dia lasa ny hena 5,5 tonna ny famokarana siramamy ao an-toerana
raha tokony ho 10,000 senal tona isan-taona izany. Tsy niandrela fa nijeriny zavanisy tany fotony ny ministry ny fampiroboroboana ny industria sy ny varotra tamin'ny asabotsy sy lasa teo iny. Ny alohavan'ny dinikasa nandritra ny 3 andro niarahany tamin'ny premier ministra ity fidinana ifotony ity, izay nanomezany lehiben'ny gouvernemanta torohevitra mba hamahana haingana ny olan'ny ozinina mpamokatra siramamy ao Ambilobe ao. Natomboka tamin'ny fitsidiana ny tohadrano izay simba tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Gaman ny iraka izay nataony. Notohizany tamin'ny fitsidiana ilay orinasa mpamokatra siramamy rehefa aveo ka ny fanakalozany hevitra tamin'ireo mpitantana mahakasika ny fanatsarana ny fomba fiasa sy ny famokarana. Mitovy foana ny ezaky ny ministry ny industria sy ny varotra amin'ny fanampina ireo industria rehetra hamokarana eto an-toerana ireo zavatra ilain'ny vahoaka malagasy, ka anisan'izany ny siramamy ho iatrany ny ministra Rahalampifiringa David. Araka izany dia ny hampiroborobo ny resaka industria no tena imatimatesa ny ministra amin'izao fotoana izao. Andao amin'izay raha hasintsika resaka ny fanambarana izay nataony apôstôly Bekily, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Mark Tatandraza tamin'iny herinandro iny raha vantany vao nahita sy nandre fa tsy noraisy ny ovaiky ny firitsahan-kofidiny Andriamatoa Mark Ravalomanana noho ny antony tsy fahafenona ny antony taratasy ilaina amin'ny fidianana ho ben'ny tanàna, izay resaka tsy fandovan-ketra no tena antony nahatonga an'izay tsy fahafahany ovaiky nandray any antony taratasy ho firitsahan-kofidiny Andriamatoa Mark Ravalomanana izay. Dia naneho heviny mahakasika an'izany Andriamatoa Mark Tatandraza toy izao manaraka izao: fantatra fa amin'izao ankehitriny izao dia nirotsaka fidina ho kandidany ben'ny tanàna ny Bekily Andriamatoa Mark Tatandraza amin'izao ankehitriny izao ary efa voapetraka ny taratasy manamarina an'izay firotsahan-kofidiny izay. Ka manoloana izay dia manahy mafy ny tenany sao dia mantsy ho isy korontana ka tsy ho raikitra ndray izao fifidianana ho ben'ny tanàna izay ho atao izao satria nilaza mazava tsara ny tenany fa ireo mpanositra sy ny mpomba an'Andriamatoa Mark Ravalomanana no tena mikitriketrika ny kajikajy politika amin'izao ankehitriny izao, satria napetrapetraka izy ireo avy ny stratégique rehetra amin'ny kandida izay ho rotsaka izy ireo manerana nosy tahaka ny Rivo Rakotovao any Mahajanga, Irona Ratsiraka ao Toamasina ary Andriamatoa Mark Ravalomanana ao Antananarivo renivohitra ao, satria mantsy ho iatrany Mark Tatandraza raha vantany vao afaka mirotsaka Antananarivo renivohitra ao Andriamatoa Mark Ravalomanana dia moramora amin'izy ireo ny hamorolona eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai sy ny ao Antananarivo renivohitra ao mba hitarika ny fikorotanana sy ny fananganam-panjakana tahaka an'izany ho izy hatrany araka ny fandinihana izay nataony izany apôstôly ny Bekily izany. Ka manoloana izay dia nilaza mazava tsara izy fa tokony ho atao sesitany hony Andriamatoa Mark Ravalomanana fa lasa manakorontana fotsiny. Eo ihany koa ny fangatahany an-tanandroa raha toa ka misy ny tsy fahatombanany izao fifidianana ho ben'ny tanàna izao dia mangataka ny tenany tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina mba hatao PDS ny Bekily fa tena efa manomboka feno ny kapoakany amin'izao ataony ireo mpanositra izao izy hatrany fa tena tsy mety aminy raha mahita an'izao fanakorotanana lava izao. Izay araky ny fanehoan-kevitry ny Mark Tatandraza raha ny filazany ny ambangovangony mahakasika ny politika ankapobeny misy amin'izao fotoana izao sy ny ireo politika ny mpanositra izay miezaka mafy manao an'izay kajikajy araky ny voalazany izay hatrany. Ka dia arantsiketo moa ny toy ny ity tantara ity ny mahakasika ny eo amin'izay mpanositra sy ny eo amin'ny fitondrana izay fa vavolombelon'ny bainga hono ny angady ary aoka ny tantara no hitsara fa tsy misy vitany vava ny zavatra eto ambonin'ny tany. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asadiny milaiky ny video antsika ary tsy rovoatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tamatagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.